izao any taremarika azony ataoko mpanohitra tamin'ny fifidianana communal teo e ahitantsika hoe mazava ny rapport de force tsy mila azy ireo intsony ny vahoaka malagasy tsy mila fanakorontanana intsony ny vahoaka malagasy voazy aho rehefa mandroso Madagasikara za mo malahelo ihany fa mora manadino ny malagasy ohatrany miezaka mianatra an'izay feony amiral zay fa malasa fisainana daholo reny rehetrarehetra reny ny toetsaina dia ohatrany mahasorena amin'ny fanononana azy fotsiny ninona mitranga toetsaina io e ninona mitranga dia toetsaina fa raha mba atao moa hoe tsy ampy ny fampahafantarana ny olom-pirenena ny atao hoe zony sy ny atao hoe lalàna nahoana ny eny firenekafa no mahavita mandray anjara amin'ny fanontsinana ny mpitondra mandeha tsara amin'ny fifidianana ary mba misy masoandro miratra ohatrina ny fifidianana fa raha eto amintsika dia inona moa zany ny antony tsy dia hoe mandany amin'io toetsaina fa eo amin'ile hoe tsy ampy ny fanabeazana araka maolo-pirenena araka maolo-pirenena éducation citoyenne hoy ny zatra amin'ny teny frantsay fa dia nahoana raha atao vaindondra rany mampahafantatra ndray na dia ireo andinina raika amin'ny telopolo amin'izany olombelon-dreo fotsiny izy ny adidiny maha-olo-pirenena fotsiny dia zay dia efa mampiarina amin'ny apahany dia arahana asa arindra ny fanarahana asa nireny fampahafantaran-javatra lalàna zo fototra sy ny sisa iry mahandro fa tsy hoe bandry dia tsy bandry mahandry dia manaraka an'izay koa taraiky be mihitsy ny fisainan'ny olona satria tsy mipaka aniny andavanandrony ny hany fanabeazana ny voalohany indra dia azo avy ainy an-tsekoly avy amin'ny taranja samihafa ianarana azona diplôma hatrainy amin'ny doctorat manomboka any amin'ny CPE raha misy zany dia tsy ampy ny atao hoe éducation civique na fanabeazana olo-pirenena tsy misy ange any ivelan'ny sekoly e raha amin'ny ankapobeny a fa ohatrany hoe fakana point fakana isa ny atsekoly fotsiny le izy fa ny fampiarana ka ny ray mandreny tsy afaka ny teny amin'ny zanany hoe tsy maintsy ampiarinareo reo zavatra satria izy tsinona mbola manana fahabangana betsaka amin'ny fahalalana izay rantoviny zanany amin'ny hoe fanabeazana olo-pirenena vanina na éducation civique maintsy amboa fa eo amin'izay hoe fahafantarana nyzo fototra na lalàna velona tokony ho fantatra ny besoma ny adidiny ny olo-pirenena manoloana ny hetra alohany zay fotsiny tokony hazava be zany ary takina mihitsy satria ianareo mandohetra dia zao zany ny adidinareo amin'ny fiarahamonina dia ny mpitondra manjary manaraka ho azy koa an'izay zavatra satria maniry reto be dia vahoaka ny anarany an'izay mitondra zavatra ohatry zany no atao hoe rafitra mifangia rafitra mifampitaiza fa dia tsy isy ve ny hirika hanatanterahana zany tompoko atsoka eo io dia ny vahoaka tsiraray izay atsony hoe olo-pirenena mandeha anao mifidy olo-pirenena ange zany ianao mitondra olo-pirenena raha teo ianao dia anao mpitondra rery zany mifandehan-javatra fa mivoaka dia mpitanatana vava amin'izay avy any ny mpitondra ka dia tahaka ny vorona izy ity ka mivorokely tsy manan-katao fa tsy mitanatana vava fa tsy afaka mifanampy amin'ny vorona renina na vorona ray dia eo zany sika menakavy manohy ny voalazangoty matombo teny an'izay satria
anisan'ny taranja nampianariko fony izao nampianatra ny éducation civique ekeko fa tamin'ny teny frantsay ny nampianarako azy fa nadikako amin'ny teny malagasy ny akamarony dia nahazo fahalalana betsaka raha teo aho teo ihany koa ny fianarana momba ny lalàna ny droit dia hita be dibe mihitsy hoe ny eto amintsika dia mbola mila famenoana banga be dia be amin'ny fampiarana ny zavatra rantovina hoe fahalalana azona maripaizana na diplôma manaraka an'izay koa mbola lavitra antsika malagasy mihitsy ilay hoe ny olona nge ka tsy atao hoe olom-pirenena raha ifidy fotsiny no ilana azy tsy izany fotsiny ny olom-pirenena fa ny olom-pirenena dia mananjo ilaza ny heviny hanatsarana ny fiainany daolobe aizany daolobe mahatahotra aza raha itenen'izany ny aino fahita lavitra omaly antoandro taorinina ny fandaharana rivotra teto dia misy olona ianiko miteny io miresaka momba an'izay zavatra lazaiko izay aloha tsy orina hoe général raha makavelo le izy dia eniko ny mbony taxi be atsinona mandre azy ainareo mbola misy courant ny mbony taxi be aloha enona ny dokam-barotra iny hoe miraba ndray mpandeha kama miraba antsika menakavy miraba iray mibozy miraba mahandry miraba antsika tsy maty foa manaina eo ihany tsika hatramin'izao hatramin'izay io ihany sika fa ny vaovao nampitainao teo ry zandry saika ny fototra tamin'ny raram-pirenena ny vaovao fa ny voaten'ny filoha-pirenena hoe kasika ny vidim-bary baiko entitra hoe lizy ao anatiny ray volana sy tapany tsy maintsy miena io nga mbola iandrasana ray volana sy tapany ny satria tsika raha ny izay fanazavanao zay kajikajy tsotsotra ny kajikajy ny fahitako anazy tsotsotra fotsiny a sy ny fandaniako anazy avy eo ambony seza noho ny fatapahan-jiro a lava reny a dia eo le mbola hoe fanafarana tsy maintsy anafatra vary ndray isika aloha zany a dia rehefa zany hoe mifandray ny vary sy ny loka fandray vary sy loka vary sy loka tsy maintsy anafatra vary ndray aloha zany tsika amenona an'ilay tsy ampitatoerana mahatonga an'io fitangany vidim-bary io dia le vary avy mivelany iny no manosika ankolaka ny fampienana fampidinana ny vidim-bary rehefa mitobaka ny eny atsena dia ahoana mbola hotanteraka tokoa fa misy tokony ny vary tokony ho ampy fa misy lay mitondra ny lohatitra hoe mpijirika ary io ny anany tena tiako amafisina mafy mihitsy hoe misy io zavatra io satria fananina ataony izy zay misy ary maro be fananiny mihitsy le izy ataony mpanangony izy angony dia asitriny vidiny mora dia asitriny dia avy eo miakatra le izy amigary lafo be ray zay manaraka an'izay koa nge ny lalana izay ratsy eto Madagasikara tsy ahafahany reny vokatry reny mivoaka makany amin'ny mpanjifa betsaka fa dia saikisaiky lany eo zay marana double pont ihany ny afaka mandehany izay ko mbola ny vidim-bary zava-misy zany zao raha ohatra manokana fotsiny mahakasika anambatondrazaka dia sompotra somalaka raha mbola misy somalaka anahirakirana ny mety voka-bary amin'ity satria ratsy maina ny tany any araka ny fampitambo-avao avy any an-toerana zany dia ratsy dia ratsy manjakatry ny andro Mbatomanga maina tsy daholo ny sobakaka sy ny tsiboboka allo goty resam-bary mantsy ohatranay aloha zany le avy any Ambatondrazaka moa zany taloha dia nafantatra ny momba famokaram-bary sy ny sisa ny toerana eto Madagasikara izay mamokatra vary maro ny fanontaniana napetraka amin'ilay hoe état des lieux le hoe manahoana ny resaka voka-bary hatramin'izay amin'izao ange mbola misy stock ihany zany ny vary vokatra tamin'ny herintaona ary ny Antananarivo izay mamokatra vary indroa tsy mamokatra angamba izy aloha zany ny vary ny jenjaina maimaika teo tsy fantatra manahoana ny voam-bary bebe akofa ve zany rehetra zany aloha fambolem-bary eto tanàna efa natao ve izay état des lieux izay mikasika ny vokatra misy ny comptoir du riz sy ny sisa io vary io tsy azo vazivaziana loatra le resaka moa indraindray satria tsy azo tsika gasy mihitsy nefa andeha afaka tsy mihinam-bary tsy maninona fa tsy ny fambolem-bary sy ny momba ny vary eto Madagasikara no andeha ho barabaraina zany zay aloha amin'ny ankapobeny
dia rehefa tena dinihana amin'ny resaka hoe vidim-bary dia lasa hoe vary importation tena irairaina za kosa aloha tena amin'ny ankapobeny tena raha vao mbola mitsangana ka miteny hoe anafatra vary tsika satria tsy ampy ny vary tsy ampy vary ho zaraina tsy haiko tena le fomba fitsinjarana an'le vary zany no tena olana ao anatiny io dia tamin'ny omaly moa tsika le nyresaka teto mombany hoe dorotanety ny doroala sy ny resaka mandrora mitsilanytsika rehetrarehetra hoe nietsika ho ny alaionina rehefa ataoko an'izay bandekama hoe alaionina dia ny roapatelony vaovao ataony bandekama zay tsy dia tena enoko loatra aloha tsorona ohatran'izany satria zavatra efa pataray le izy fa raha bandekama basy vaovao mandrangindrangitra kokoa raha nga le fiainana zany hoe le izy manko zao le tena olana anatin'izy zao le olana le firesakintsika eto amin'ny rivotra mihaino rivotra avy ny tompona andraikitra satria isaky miteny ray banina ohatra raha vao miteny ray banina dia efa mineny ray banina milamina foana neny ray banina dia rehefa miteny rasatroka dia rehefa miteny rasatroka za aloha zany tena variana amin'ny zavatra nyteneny rasatroka mikasika an'le hoe raha ohatra zany le zazakely zany miteny hoe dada tsy ampy ny goteako dia miteny hoe tena amany dada ngala elanga resy ny dada ny ankizy ao an-trano nona be dia le ray mpianakaviana avy miteny hoe avery alara no totondramiko ohatra nefa le zaza zany le partenera nalainoko zay zany momba an'iny aloha ny ankoatran'izay ny aty ivelany ny vaovao maty moa Jean-Marie Le Pen dia atao hoe protectionniste zany hoe miaro be ny eto toerana izy hanika niaro fanavaka avambolok'oditra le fomba nanaovan'ny politika zay amin'ny fomba fijery tsotra misy lafiny mety ho tsara fa ny fomba nanehoany azy ny ratsy maty izy dia inona ny zavatra tranga teto Paris tena misy fivorian'olona tena nanao manifestation zareo tsy haiko na place de la république iny na ndeha nanao fidinana an-dalambe ny olona miaraka amin'ny banderole nanao fifaliana fa maty Jean-Marie Le Pen danja be ny fomba andraisana an'izay zavatra izay satria ho an'izay mankafy Jean-Marie Le Pen indray zay nitoizan'ny Marine Le Pen taty aoriana satria resaka fiarovana ny frantsay tena frantsay lasa manavaka ny loko sy manavaka ny mpiavy an'le olana amin'le izy dia amin'izao fotoana izao raha zao tontolo izao le miakatra be ny extrême droite Donald Trump any Amerika zao hiakatra ao amin'ny fitondrana inona no mahatonga an'izay misy fahatsapana ihany ao anatin'ny zavatra mitranga hoe tsy afaka mifandray tsara ny olona rehetra dia ny mpanao politika manao ny ataony dia lasa anaovan'ny olona balina hoy ny irany zakatiana zay hoe raha maty dia andizanao ny fasako raha be zany Tananarivo anareo olona balina hoy ny irany zakatiana zay resapary zay omaly ariveo meko ny tenin'ny fiainana antsika makivaky ny tontolo andro ny omaly dia nisy ny fidinana eny akanja ho an'ny mpanao gazety fa fidinana ifotona ny tompony andraikitra mandraikitra ny asa ny fijerevana ny fandaminana ny mahakasika ny fakona Antananarivo renivohitra nisy ny fijerevana n'ilay toerana tena hoe be fako be indrindra zany le tena manahirana azon'ny commune fitarainana mihitsy ny fanalana an'izany fako fitobaka izany fako zany satria miteraka fitohanan-dalana be matsaravina be zany fako zany isy an'izany tery amin'ny dra tery nanosana moa ny toerana iny maly le kaiky ny fanalamanga ery nisy an'izay fako be zay dia mandamina izany ny commune ary tena nadio le izy koa ny ao io zay foana le izy rehefa plan andalo amin'ny mpanao gazety sy ny tompona andraikitra rakitra fa za mihitsy satria nisy olona nanontaniana ihany teo amin'ny sisiny teo dia efa ho andro maromaro zay efa nilamina ity resaka fako teto aminay ty zay raha ny fanadiovana manokana nyity fako teto aminay ty dia efa nilamina zay rehetra zay raha tamin'iny andro ny atramin'izay ozy fa tsy hoe noho ianareo andalo eto dia nyzana nydiovana satria latady amelo mafy dia ohatra le mamelo mafy tandremo andraso aloha raha imbozy misy lalàna amin'ny fehany io fa aza falifaly manao be eo ianao enao ka hitanao le irany nono moa zany manao an'io le miaka midina irany anakay nitarika ny ara
miaka midina nye de foana dia laza ihany koa mbola maromaro moa no zavatra ho resantsika momba nyity fakon'Antananarivo ity a fa ny Ambangivango Antananarivo de laza ny tali generalan'ny SMA omaly a fa dia hiezaky ny anadio an'ny tanàn'Antananarivo araka ny tokony ho izy fa many tanàna rehetra koa nefa ho amin'ilay fandoava-ketra zay efa nisy ezaka lehibe hoy ity tali generaly ity a fa raha tsy malohetra nareo tsy manam-boly zahay a afahanay miasa manodana manadio an'ilay fako manala ny fako ara-potoana zay zany le antsona amin'le loha titre hoe boribory vetaveta vonaly ty miteny an'izany la ay ve misy an'le hoe labour dia notre bourg de votre bourg hoe parti politique ny Angleterre dia rehefa ve misy an'ny ta dia tsy maniny na tsy tohizana tsy maniny na tsy tohizana tsy miteny anao be indray legioma santiona ny daolo zany zay iny akoatra zay amin'ny fiainana misy natao hoe firaisan-kina ferahana amina zavatra maro aneonao fa miray ianao miray loha ianao a miray fo ianao miray saina ianao amin'ny fiainana zany teneniko zany dia misy moa zany ankehitr'io misy ny hoe baikon'ny vola baikon'ny fitiavatena baikon'ny zavatra maro samihafa dia tsy manao an'izay fanehoana izay intsony tsy mahay miray hina tsy mahay miray hevitra tsy mahay miray aloha fa somary manivaka kely tamin'izay mbola nianatra mijabaka amin'ny filazanay an'ireny mijabaka dia lasa misy an'izany zao io mijabaka tena faran'izay mijabaka indrindra eto ambony tany tsy mahay satria zany raha manana hevitra hafa ny namanao a dia tokony ho tohananao fampiresaka dia tohanana fa tsy anefa fa ny anao ihany ny anao ary tsatsoina sy kianina mihoatra ny fampana izay manana hevitra tsy fahafiren'zy ohatra zany ameko ohatra zany ohatra ny tsika zao a atao amin'ny fandarana rivotra tsika fa olona ray zany hoe koro anankiray na misy zavatra irahana ohatra hoa zany ty zany no ohatra hoe akaikikaiky zany tenenketo zay hoe olona ino moa zany terre izy amin'ny teny frantsay dia misy zavatra irahana zany hoe tsika ohatra hoa tsika miara-manao an'ity fa misy ray manivaka ilahy zay marina zay ny tena tiako tenenina fa tsy haiko no ny laza azy fa ianao no naesa lasa misy an'izay tsy fisolerana l izy fa fitiava ka tsy mitovy inge Solemanina sy voatany sany voata ilahy ny lazana ny olona mpanivaka amin'izay efa iombona ny betsaka manao jodasy aza indray tena ohatra voamarika loatra tamin'ny fiainana l izy hoe lasa misy an'izany zao lasa misy an'izany tsy mahay miray hina amin'ilay zany moa tsy te frantsay hoe corporation tsy mahay fa rehefa lasa voabaikona zavatra be dia be ao anatina fiainana dia le izy koa misy hoe mitsipabola aka ny tana misy an'izay koa le bedibe moa antarana zay tenen'ny riky zay ary marina io a marina tena marina mihitsy io tsy azo lavina fisiny zay zavatra zay ankehitriny fa voamarina mihitsy ny hoe lasa baikon'ny fitiavatena sy ny vola ny olona meratsy ny fiainany zao meratsy mihitsy zao fiainany zao satria ohatran'ny simba le firaisan-tsaina zany fa lasa hoe zarako ary izany tokony mametra-panontania fa maninona ary mpandraika mantsy nanao an'ity dia miresaka aloha mpandraika fa hoana ity dia rehefa miteny mpandraika ma zao dia zao tohanako zany tsy mahatsara zavatra le miara-manohana amin'ny fiainana mahatsara zavatra le izy satria tsisy lanjany le zavatra ataonao rery raha ohatra ka tsy manohana anao zany zay
fa re misy andeha belobe fotsiny hoe belobe kakana ka izy tsyna mieritreritra hoe mahavita le olona za ohatsy mba tezitra amin'ny zavatra oatra zany ina moa tsy tenen'olona ana kapila ry fatinjaitra ry tsy haiko fa tsy maninona zany za mampiovana zany mainty be manao zipo sarombavy kisovondraka inona tsy efa nitenenina kisovondraka mainty be mampisy vai tsy aiza kosa anie tsy de tonga hatrany am'zany zany ety izy ty retsy aza te ataonavorondolo belobe kakana belobe kakana misy anankiray tsy voateny eo anelanelany belobe kibo be kakana za tsy mikasikasy tanan'olona fa lasa mampalahelo ale izy amina zavatra anankiray ohatrany hoe zany hoe raha hitaky zavatra ianao ohatra zany tiako teneneny zany misy zavatra tiany ray mibozy atao de maneo zany ray mibozy hoe za zao fa ny zavatra tokony ataotsika satria izy miaraka amintsika de mandray fa inona ny antony de manontany miteny ray mibozy hoe zao de zao mba apety an'le zavatra ataony ray mibozy iny ninona antony na mahazo vola na mahazo voninahitra na mahazo inona ako de toanako izy apety an'le izy satria efa noazavainy ray mibozy tsara mihitsy amin'ny tsipriny sy fampanatazerahana azy zao le izy osy bozy le rainy dia nazavay ny bozy le rainy tsara le izy za manisira ihany eny tsy maintsy voakotiko iny anatin'ray volana sy tapany tsy maintsy voakotiko anatin'ray volana sy tapany iza ohatra atao an'izany ka sansely fa le izy manko ane zao ohatra maka ohatra tsika araky le resaka fanamariana omeny rivotra foana hoe amboarina ny goudron aepaka ny eo manodidina ny arcade sy ny sisa ao anatin'ilay ady hevitra angery zareo de zao resaka coliseum tsika ohatra tsy ny coliseum mankorony hoe ratsy tsy tokony ho teo iny rehefa vita ny coliseum de tsara io fa ho anay pahay toe karena ry havana tsy rentable angeny coliseum hatramin'izao hoe raha ny fikarakarana ny coliseum hatramin'izao sy ny fampisehoana atao eo tsy mihodina araky ny tokony ho izy amin'ny famenoana azy ngeza loatra eo zay ny olana rehefa napetraka ny adevitra raha hoe escamotable le izy zany de azo atao hoe coliseum 1 coliseum 2 coliseum 3 zay mety omby olona eo amin'ny 500 ny anankiray de ny anankiray omby olona eo amin'ny 3 alina de ny fitambara ny omby 5 alina fa afaka amboarina le izy am'izay rehefa mikarakara mampimeka tsy tena mahafeno de tsy teneny hoe tsy tena azo olonareo nefa arivo sy ray alina le mpijery teo tamin'izay fotoan'izay any ny olana raha ohatra ka diniana hoe inona ny andanimbola anamboarany zavatra ny fomba fandaminana an'izay ary amin'ny akapobeny arak'ilay teneniko teo hoe za moa zany zavatra nehetra teo zao ohatra hoe firaisakina nareo efa ohatra hoe firaisakina ranofo ohatra firaisakina ranofo atao hoe mety mampime zany fiteniko zany ina firaisakina ranofo mandray anjara mirototo mandray anjara fa tsy hoe avela le mpiasa tany ny avela manovokovoka de le tany miasa fotsiny miandro fotsiny eo ainareo daholo zay de moa de inona le resaka natao teo hoe tsingana mongidina sa iza le resaka le tsy tadiny inona lesy le phrase anankiray teny gasy be teo raha anaovana zay teo mory ty grave be fa tsy tadidika misy an'izay merakely ary havana de zay aza dino ny firaisakina ranofo mandray anjara daholo ny rototo andray ary marina le mbako manana le zavatra teneny rika ty zary mbola mety manana anampihinana iny rehefa mbola miakatra le mahalohana taitrana fa mbola tsy tonga fotoana mbola tsy tonga amin'ny fotoana za zany tiako tenenina hoe lasa very zany zavatra zany amin'izao fotoana zao be dehibe ny tany ampianarana mantsy taloha raha tsika rehetra samy nalala zany daholy raha ohatra ny hoe ray mibozy mpampianatra masosotra atsika ray mibozy miray loha daholo ny rehetrarehetra miray hevitra ohatra ny hoe saziny ray mibozy amin'ny tsirariny de miray hevitra daholo ny rehetrarehetra kosa tsy mety misy ray mitsangana zany teny hoe tsy mety kosa de manohana an'iny daholo ny rehetrarehetra de fa le eo am'izay le misy an'lay théoterrain le mijabaka rikany nitarika an'iny teo dokam-barotra aloha ny firaisakina
Ahitran'ilay pastery iny ny firaisakina sy ny firaisakina sy ny fiarahana. Elo tompoko. Miarahaba tompoko. Tapaka ny firaisan-kina sy ny firaisana. Dia firaisana faheno. Ilay firaisakina ranofa. Panareo rehetra amin'ny tetra dia miarahaba ampiandra manontolo. Araba tompoko. Amin'ny 12 sasany aty aminay aty amin'ny 12 sasany alina. Aiza io? Valiteny ho an'ny Gôty. Oui, efa niala le premier ministre aty à Canada. Ianna. Trudeau. I Trudeau. Dia manarak'izay. Momba le projet lac Iarivo. Tsara le projet. Manaiky hoe tsara le projet. Fa fotsiny hoe le izy tsy priorité rangaha. Le izy tsy priorité. Za tsy mahay fa fanontaniana fotsiny ianao no apetrako. Ono misy vezany référendum zany ao Madagasikara. Efa ela be dia fitsapan-kina. le izy ve tsy tokony hoe averina ahafahana ohatrany hoe manapaka ny projet rehetra izay milatsaka avy any ambony hoe azo tanterahana ve ty projet anankiray ty sa tsy. Mba hanamarinana tokoa hoe tany démocratique entre guillemets araka ny filazany zareo anazy ny Madagasikara. Tena hoe tokony hoe zavatra rentable ho an'ny fidiram-bolan'ny malagasy ray manontolo ny tanterahana aloha zany zao satria ny kibo ny vahoaka malagasy rehetrarehetra ny voakasika rehefa voakasika amin'izao fanontaniana fotsiny ono le projet téléphérique ave zao misy impact ho an'ny malagasy. Ny projet stade Barea ave zao misy impact ho an'ny malagasy. Tsy tokony hoe raha ohatra ka hoe ny vola atotona amin'io ve tsy tokony atotona ho an'ny lalana, ho an'ny fanatsarana ny tanàna, ny lalany voavokatra. Mahafinaritra ty raim-bozy. T1 asiko le fanao kevitra. T1 karabola. T2 tonga vola. T3 roso vola. T4 hay vola. T5 kinga vola. CEG mijaly vola. Lycée tsisy vola. Université lifasambola. Araba Verina le fandarana rivo. Eto verina le fandarana rivo le amin'ny Romareina fa zay miandry zany ny hoe kay verina. Lasa aloha tonga dia asaiko valian'ny tale teknika avy hatrany ianao hoe misy an'izay ve ty? Tsy miverina ve? Tsisy la division ve? Mbola jerena aloha. Mety hoe tsy andraolana raha teknika angambany fa raha ny fanaovana anazy isaky ny vita rivotra dia efa programme ao anatin'izay le izy mitondra misolo tena fotsiny mitondra n'le valiteny tokony ho izy raha tsy diso fa eo rehefa avy eo anazava anazy ny ary amin'ny production ireo misy manahoanany fa miraba. Allo. Io mirabanareo rehetra. Salut. Mafimafy kely atao mafimafy. Le olona efa mba mezaka amin'ny aendry ny teny moramora dia sy tenareo teny mafy be foana. fa nga miafy ny tena miantso Ono hafa antonina kely ihany. Izy ny ty moko zany somary asa tifikavana zany ka fenina fa harangaranga. Ono misy olona manakaja ambony ameko voninahitra be indrindra ianao zay olona tompony ty resaky ty. Inty hoe tompoko ianao ny teny hoe ao anatin'ny 3 volana ao anatin'ny 2 volana sy tapany ao anatin'ny anina ny mahita vahaolana mahafa isika. Impiry resaka jiro. Asino andray any TS. Le vidi base iny tsy vao zao niakatra nanokatra ny vary 700 niakatra 800 efa nimenimeny ny tsika. Efa niteny io zay vahintsika ao anatin'ny 2 volana sy tapany sa 3 volana io. Efa misy vary amatona be dia be nafarana tany nanana aizy tsika zao. Eny taona mahery angamba nataoko hoe nikojakojana an'le firenena ianao dia ahoana ny tokony vahaolana maharitra fa le promesse ino moa zany promesse amin'ny teny gasy fampanantenana. Le fampanantenana zany ataonao tsy taterahan'le olona miara-miasa aminao angambany. Za tsy miteny hoe
inao le izy a so de hoe za ndraiky olona andevasana convocation avy eo fa le olona miara-miasa aminao mila jerenao akaiky ihany koa satria anao miteny hoe zao ny atao zao nge jirama tapaka adiny efatra indray so de tsy so de adinao le resaka tamin'iny hoe adiny ray fa raha fahakeliny mba fanapahana azy atao de amin'ny alina koa e zao izy miverina adiny efatra maraina indray a zay makasitraka toko makasitraka zoky botabota za ohatra misy point inona litiny iny misy point anankiray a itovizako hevitra amin'ny zoky botabota amin'izay zavatra zay hoe so de za no miteny de za manatena hoe anatanteraka an'le zavatra teneniko bozy de nefa iray mibozy rehefa aveo a tsy manao an'le izy zany hoe tena marina mihitsy le hoe mpiara-miasa mila jerena koa ndraindray a fa any koa ndraindray misy mamorika ahoana ny fandehany tsy mbola natsoko salama tikely le resaka collision sy any tiarangava ilisy nge le fisin'le collision ngeranga ao anatin'le fahasahiranantsika zany tsy mitombona ihany le hoe ngeza loatra le izy fa raha itsika manana io tena manana miatsitsika manana zavatra tokony atao zao ne mba manana miampy daholo zany tsy ampy ange collision amin'io tena manana ina toetra koa fa le aty andana teo zao tsy ampy 19 kilometra miala amin'ny tanà io zao de mahita vary 570 karazam-bary mahitsy io karazam-bary fa tsotriny ao Antananarivo ohatra efa arivo ohatra zany fa zany mba te antso le tompony ndraiky trano fanjakana mihitsy maninara mba averina kely le be midina fa tena misy manararotra raha zany le olona tena misy manararotra mihitsy le olona hoe io ohatra zao tsika sahirana oe de iza moa tsy sahirana fa le manararotra kosa tena trop be kosa mofo dopaina 700 valonjato nefa mofo efa rasy tena mahavarina anao mihitsy fa le fanararotrana mihitsy zany ny amintsika mibetsaka fa io azo reglena ihany zany problème tsika io raha ohatra mba mifanaraka tsika eto rangao tena manahirana mihitsy de aiza koa de foary maherina vidiny kapoka vary fanararotana mba tetatena tsy ampy mbanjakama fa ohatrany tsy niantso anao le fakomaly a tsy niantso mbola tsy tafiantso fa difotra kely aby ok mbanjakama ndao za tsisy nisy nanontany anao hoe inona aloha titran'le hira le amin'ny tamin'ny taloha tamin'izany fotoana zany tamin'ny radio Madagasikara While Rainbows Ends izy While Rainbows Ends reny tompoko eno zany zany tompoko zoky Rainbows miarahaba pasteur fiadanany ny technicien nareo rehetra ambadika eo mba indana kely any papalora androany tonikira anankiray ty de olo tonikira manao hoe miakamidina ny fiainana nono tongilangilana miodina nefa to tsy mbola taitra foniana mantimaly ilay vendrana ilay adala tao an-tanàna nefa to tsy misy dika ny oana de lazainy eo anatin'le tonikira rehefa aveo hoe mora de mora ny miaradalana misy miaradalana tsy sarotra akory fa andraikitry zay zany tanareo eo zany tsika mipetraka andraikitry zay zany raha resahana zany eo zao a de za mampaheriny malagasy hery malagasy avako mahereza fa mbola hiakatra io mbola hiakatra io fa tsy hidina io aza manonosy zany e ka mieritreritra hoe hidina ny fiainana hidina ny vidim-bary hidina ny zao aza manonosy mahereza fa mbola hiakatra io de skino a ny fiasianina toko fahenina skino fahamarinana ny valahana zay skino ny valahana fa mbola lavitra ny lalana ary malagasy a de andao ifanometana andao ifanome saina ifanolo-kevitra ao anatin'izay rehetrarehetra de miantso a tompoko miantso a tele fatapahanjiro rangamba atsaro am'izay a le tsy fisindrano rangamba atsaro am'izay a tena zany vahaolana resaka foany zany teneniny zany fa nareo nge no miteny hoe vahany io e de vaho le izy miraso samity an'Andriamanitra ino verinamako le zatra teneniko teo a Tommy Ostler ny miran'liza Where the Rainbow Ends zay le izy teo a
hainareo zany iry zany iry tao fandarana diary ny suzeny teny any voatesy voandaka mamaly anako i Tom ato isan'ny Tom be mozika e allo mba rehefa matafity sarety mba janoniny ao a ndao za tsisy miaravanareo rehetra ao mba faneo-kevitra fotsiny ranga mikasika ny zavatra misy eto amintsika mba nanantena ny olona tamin'ny 2013 hoe isy samy bisy intelligent nanantena tamin'ny firotaona iny hoe mba misy lioana misy zebra misy iny mba nanantena ny hoe emergence Madagasikara anomboka rehefa nesorina tetsia ny tianaraka tetsia rehefa natetsy anosy manjaka dia hoe ho afindra mercetusy dia amin'izao fotoana izay indray tsika mbola hoe iarivo laka ny arivo za zany mahita hoe tsy le filoham-pirenena manana an'le eritseritra ny ratsy fa reto minisitra reto zany a ministre Desalon ao amin'ny départementany zany a dia Tananarivo ihany reo ministre reo miasa fa tsy miasa eran'ny Madagasikara na eto ary izy ihany dia izy ihany dia ny SGN ihany dia le ao amin'ny manodidina azy reo fotsiny zany mamoriporina eo a dia izay zany mba eritseriny fa raha ny tena hoe midina tsy vadaolo ngamba ny olana na io olan'ny fambolena io ary a na ministra ny fambolena ary a tsy mandeha amin'izay izy a fa eto Tananarivo izy ny anahy zany mba tiako atao dia hoe reto mahitsy ny tokony hosoloana daholy tsotra tompoka makasitraka amin'izay nisy ministra zay taloha be a dia rehefa filan-kevitry ny ministra ihany izy ny eto Tananarivo fa ny ankoatr'izay izy any amin'ny toerana nisy anazy izy miasa any amin'ny tany leviny izy zany miasa fa ny mpaminany nefa ny tsy masina tany zay Rivotra barandremanatafiditra zay raha ny bozy ry bandekama fatafiditra ianao ohatrany nisy vaovao henoko avy amin'ny ny momba andraraha-pirenena hoe resaka varo soloana ino raha iny bozy dia tonga amin'ny fitenenana hoe boka tratry ny lagaly na kilgady zay fantaratsika azy tsy fantatra tsony hoe le abokana ve ny manaitaina sa ny lagaly no mangidy sany topotsiny mahazo toerana kongon'olona manamesinsika hoe ny mpizirika ny collecteur ny manafiny isika ihany io hoe amin'isika ihany ny vaolana fa sy akailika amin'izaniza fa isika ihany sika malagasy ihany andre manatena ahoana misy orana ave any atsimo any olana sa orana efa ny teny andray mandeha atsimo ndrefa na raha bandekama iandroy ianosy asimo sinana na fitovonany vatovavy zany tena menaina fa sisorana ry bandekama zay na teneniko any amin'ny volana fevresika raha mbola sisorana dia asa fosiny tena grave be ateny efa miditra any amin'ny roarivo ny kolony mangazo tsisy trony zany le inana kakazo efa tsisy trony inona le hoe inana hoe ampinaniko kakazo ao lako zay keo randrimanatena dia miaino makasitrakaraka miraso e ka le kakazo ary nefa tsy maresaka an'izay inana kakazo zay ka ndika le hoe mihinana kakazo le hoe migiatra any ponty efa novainitra la ndoza tsisy miarapa tompoko araba tsao izy veloma tompoko mety olana raha teknika ho ale izy fa tsao izy veloma tompoko mirabatsika rehetrarehetra dia miraba ny mpiainy rehetrarehetra koa eny tompoko araba iny ianao fa tafiditra fanehoan-kevitra moa zany raha fanehoan-kevitra momba ny ao an-tanàna andresana tena efa betsaka izay fanehoan-kevitra zay fa ny anahy mbola anatahako foana hoe nisy gouvernemanta natsangana firy moa ministra atao ry bandekama 3 sa 4 tena verina manisa indray aloha io koa mahay miala patsy nanao fifanianany reo nanangatanana nanao promesy zay tsy mahavita dia alefa mody sa tsy haiko esorina amin'ny plasy ny impiry nanova gouvernemanta ohatran'ny eo ihany ny eo mametraka lalàna indray ny olona dia hoe zay miteny jirama kosa dia miatra fa raha le tena jirama fiteko za mety prison iny ana
satria anaty jiramazo io zany teniko mafimafy kely mety prison aby zany atsika zany am'izao tena ohatrany efa tsy afa-manoatra tsony nisy rangabe boky ny teny hoe mangina fa aza miady amin'ny folo alin-daso mpitandro filaminana fa tsy arisany anao vinanao viny raha miseho narisany tandremy dia moramora ihany fa efa betsaka ho any grâce maître teo ndry elo dia ahoany dia izay zany tso tapitra le teninao tsy maheno tsony izahay allo eny tompoko mirabanareo e papalora popolar tsara rehefaty fa mba hisotra olona alefaso e azafaty satria le nisy fahoriana teo aminay teny Amboapandra dia mba etra mba misaotra mimponina Amboapandra rehetrarehetra zay tonga teo fa bekebe le olona any le rivotra dia misaotra ny pasteur nyetsika emako ianao nisy teo mpivavahana ary koa ny pasteur teo amin'ny fiainanao amin'ny Kristy Andriamanitra manakare pasavana tompoko hitanareo tsara iaby eo dia misaotra betraka anareo koa ao amin'ny rivotra fa tafiditra Soamantsara ihany ny tenako eny ary dia misaotra nareo betabery zareo eny ry fa zalama ny tena mampalahelo Jesosy mampalelo eo mpiandra sapato zay raha donga zany delestage donga zay mampalahelo fa tsisy mpamosavy tena sitra fa dia zay aloha fa dia mafy miletraletro fa tsy hoe izay rehetra fa dia miratso ohatrika rehetra ao amin'ny rivotra eo aloha fa le varina moa dia mbola an-dalàna ny mpandeha fa mandeha kamba dia mitondra ira mba ameo an'ilay mpanazatra amin'izay fa za manko tsy nana fotoana mihitsy fa isan'ilay fahoriana zay satria zanajalako rehetam-poniko dia tsy afaka tany mandeha mihitsy amin'ny fahoriana re tompoko rehefa nanana dia mba nasao zo hoe mba iza mpanazatra ny sanona sy ny anay mba dia alala fa ianao teo mamay boboko manenona ny dadabe dadabe alala papalora ay falasa araba salama mba tsy resaka kely fotsiny Canal Plus azafady tsy dia maheno rivotra tsony zay tato ato fa aty amin'ny faritra Vakinankaratra tamin'ny herinandro ty ateo Tsirabe vao maraina dia efa problème de connexion problème de réception azafady dia raha mba afaka ampitaina amin'ny Canal Plus hoe nefa ny lanitra manga dia manga ny orana kotroka varatra amin'ireo dia mba mangataka fanazavana raha mety azafady fatapesaka daholo samolaina Andriamanitra tsika rehetra mandeka amin'izany raso resahany Canal Plus rehefa ahoana zany zavatra zany zala lanitra mangatamangatamin'io allo araba saky resaka miarabasika rehetra aloha tratran'ny taona fa zay vao mba tafiditra zay ho taontsio atsika ny taona vaovao ny resaka voalohany le olona ny teny teo hoe misy référendum maveta Madagasikara hoe resaka projet hoe tena atao sa tsy atao compris que le teneny voalohany zay mahatonga le mila mazomaro anisany eo amin'ny fitondrana ahafahana mandany an'le izy ao amin'ny assemblée io zany soron'le référendum dia averiko ketraka amin'le olona teo fotsiny le fanontaniana hoe raha efa mandalo maro anisa ao amin'ny assemblée le izy izay tokony hitondra ny feon'ny vahoaka fa na mandalo référendum ihany zany ka na hitatsika eo hoe ahoana na ahoana ny fandehany fa dia io izy aloha amin'izao faharoa manarakaraka an'izay nisan'ny resaka teo le resaka vary hoe tokony jeren'ny fanjakana ihany le vidim-bary fa misy mpijirika sy ny rehetrarehetra manaika misy mpijirika fa zao nefa double lapon araka ny teny rika tonga any ometsika tsiny ve le olona raha ohatra ka hoe maka ny tombony amin'ny anazy amin'iny izy fa rehefa tena atao ny calculan'io vidim-bary io kotio io miainga hatrany amin'ny mpambory hatrany amin'ilay mpivarotra hatry amin'ny épicerie fa tsy hidina lavitra be zany io tsy hidina hoe ho lasa 500 ariary zany io ka poka ny vary makolika io na
nafary gasy finatsika io fa afaka atao tsara mihitsy ny compte d'exploitation an'izy io dia avoaka eo ohatrinona le marche fa lafo daholo anie zavatra ampiasaina amin'izao zay ny tiako mba tsindriana kely dia le hoe misy olona manome fampanantenana ao dia ministra ny tokony asorina ka moa tsy efa nanao rotation efa enjana be tsika teto tous les 3 mois misy évaluation fa ny eo ihany no miverina mitombona ilay hoe lafo dia lafo ohatrany amin'ny mpamboly na ny zesika na ny fanakaramana saraka tsara raba tompoko verina kely za angamba za le niantso voalohany teo momba n'le resaka référendum dia mihaino an'le valitenon'le rangahy teo dia tamin'le hoe mandalo assemblée fa ny tiako antonina hoe nandalo assemblée ve le projet le hoe lakany arivo satsia dia suggestion moa zany ny anahy fa hoe sao dia tokony mba hoe rehefa afaka tanteraka rery délestage any Jiramaty ohatra hoe Jiramaka Jirama zay vao mba tokony hoe miditra amina projet goavana ohatra ireny sa ve hoe tsy avoaka ny vola eritreretana totona ho an'le projet raha tsy tanteraka ny sitrapon'le zazakely zazakely ay tsy zazakely ka moa averika fa tena efa nanomboka tamin'ny 2009 ny simba Madagasikara na politika eo na ekonomika eo na toetsaina nefa sika ihany koa mifamotika nefa sika ihany koa no afaka mifamelona ary taddio fa ny vahoakany ny tompony fahefany zay bonne journée kay nareo any misasakalonako zay ary mandehana matory amin'izay fa so dia tsy ampitoromaso eo azo eny makasitraka anao ka na raha izaho indray le fanafangarona ny référendum sy ny fanapahan-kevitry ny nisy olom-bavamboaka tokony avaka tsara kosa ireo eny tompoko ny référendum ane ka miainga avy any amin'ny vahoaka amin'ny vatany salama tsara tompon'le resaka vary aloha zany ny tiako ananovana voalohany maninona moa leo dia manafatra le fanjakana maninona raha zareo mihitsy no maka reo le efa collecteur reo zany dia izy indray mividy any dia avy eo mivary mety mba moramora izy amin'izay noho ny hoe alafatra vary vidy vary mbazahany foana amin'le hoe tsy manao tanteraka mipiara-miasa hoe miteny hoe atapa faranana 10 andro ny délestage ohatra manana moyen anaovana an'izay nefa le ministre sa hoe lasa ny présidence daholo ingeny ka piasa mivola satrany zany nilika foana hoe ny anna tsy manao tanteraka dia nefa ny ohatrany matahotra daholo ary le ministre napakevitra hoe tsy sao dia be dia amin'izao raha izao ny atao misy reny le ministre ny tontolo iainana zao le tamin'le nanao lalana hoe dia ohatrany tsy manaraka ny lalàna le izy dia efa voalana le ministre hitako hoe matahotra zany le olona manodidina anao an'le zavatra dia manao oui président foana fotsiny le izy fa mila tsy fantatro tsony zao zay anaovana anazy eo fa tsika zao ohatrany hoe tena hoe miraviravy tanana tena tsy afaka manao inininy zay fa mirary soatsika rehetra sotra tompo andrano tapahana zao raha mipozy lasa hoe antany tapahana antany tapahana izy tsisy ranotsony ka mitsingevana manaja RTG miaraba ekipa rehetra natotosana zao fandarana zao sotra betsaka nanome sehatra ahafahana mikena mahagaga foana moa zany ty resaka vary ty za zany mbola mahita hoe tsy mbola saturé akory ny toerana ahafahana mamboly tsy mamokatra efa misy adiny ny olana efa tandondromo tsy nakanina sady ny tsika tompony vary zany dia maika zany fa hoe rehefa vao maika hitombo satria mivavahinana hitombo isan'andro foana fa tsy hoe eny io fa tsy maintsy hitombo foana
dia miakatra arak'izay rehetrarehetra izay ny fandaniana rehetra sy ny vidiny sotra izany fa gagabia zany mbola malalaka ve ny toerana dia efa misy ny olana maika zany fa rehefa hiatery ny olana dia inona ny zavatra hitranga tsy haiko tsony zany fa tokony mba tonga saina ihany zany sika karakara satria tsy ny siabareriny misy olany fa misy olana daholo ny sihatra rehetra dia tokony mba misy zavatra tsy haiko hoe rafitra vesa inona tsy haiko tsony zay fahaizana miteny anazy eo za koa moa olona tsy tena ao anatin'ilay izy dia tsy mahay tsara fa mandinika ivelany fotsiny dia manarakarak'izany mba tiako asiana fekely le resaka fanoherana zany le fanoherana ity zany tena amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy naizanaiza toerana misy anao dia ilaina foana misy olona mba mijery hoe ty tsy mety ty mety ohatr'izao fa fotsiny kosa mba fanoherana araky ny tokony ho izy mihitsy le izy satria raha vao tsy eo ny mpanohatra tsy eo ny mpanao observation dia tsy zavatra andeha amin'izay loany ao amin'ilay zavatra atao leolo ary tsy tonga saina izy hoe mety ny ataony satsiny hoe izay ny fijeriko anazy dia izay na maloha ny azoko ambara fa misetrabetsaka makasitraka tokoa